Radio Don Bosco. Fotoana ny tantara mitoy eto amin'ny Radio Don Bosco. Valim-patinangatra nosoratany R Justin Marc. ovelomin'ny vanitsoa miaraka amin'ny faly rakoto sinez ary tainanantenaina nandray feo sinana ny tontosa anjary liva andro fasivy zany hoe araky ny noazavaiko fofo tamin'se teo de loza mitatao any fisininy vehivavy be voka hitany se igny ka no zany tsy maintsy latsaka amin'ny lalina tokoa raha tsy fanana no azy azoko tsara zany de ny amono azy mitanjonao ary zany ampiasainao am'izany moramora ho asy ka zay mva olona nahita koringara fano ary zay no olako fanampiana aminao ka tsovoko aminao fa hoe ahoana ka tena tsy vitako zany andre matorado sady olona be vokany ty kasainao vonoiny ity zany hoe aina robe zao zany nitadiavinao alatsaka ahoana fotsiny fanapaha-kevitra se fa ela be zany efa reo anoloany sereo ny vola be tsy toko tsy foroana avansa fotsiny io miampy zay mbola vola ho ataoko aorinan'izay ary efa hevitra tapaka ny aty ka tsy maintsy taterahako na anao sena tsy ny hevitra fa isenge zao n'olona azy itokisana indrindra sy azoko irana miasa kanefa rehefa ho laviny se ny fangatahako fiarah-miasa am'se de tsy maninona ary fa de ijery olo-kafa ary de andraso aloha ary de tsy maintsy misaraka tokoa ny lalantsika se satria efa namahako ny tsy ambarateliko se ka leo ary aloha andinika kely andray matorato tsy raha fana maika be mihitsy efa mandady ny trambo no zany tsy afaka miandry andro tsony fa mila fanapaha-kevitra zao de zao sa zao ary eny tompoko aleo fa zany mitany efera fa fanampiana ihany no ilako anse raha toka manahirana anse le mandatsakain'olona be voka zany hoe ho fandriko izy ka mody ho tambatambazako sy fonako mihitsy aza tamin'ireny teny mahirefa nataoko azy reny am'izay no amitako ny tantarany ka ny anomana ny toerany zay antiana ny fatiny no ankiniko am'se eny tompoko ka ise no anomana ny lavaka amitiana azy ny toerana zay lavitra sy azo antokoa hoe tsisy pahita de ahoana mety am'se zany raha fanosa ahoana aloha ka eny ary fa vonina andray matorado na de asa sarotra azy ty ataotsika ty kanefa oka anao mba tsy vadika amin'ny fanekena tsy za velively mihitsy no ivadika am'izany raha fano zaza manantitantitra am'se hoe oka mba tsy hisipika zao zavatra ao fa zava-toza ao atsika zany raikitra zany ka tokony roviana no nataterahantsika an'izany andray matorado tsy ela farapitso ihany de fa hiakatra any amin'ny trano fonenana any andeny vohitra any de mody ladilady sy fonina aminy ary de afarako avy aty ka atiano mitatsika ny tantarany ise kosa nefa eny tompoko efa manoana an'izay toerana azo antoka any de venantsika andazana aorin'izay aoka mba toerana lavidavitry ny tanàna sy tsisy mpiveziveziny zay reny se efa misy fiara ho manko am'izany eo rehefa vitany atao eny ary andray matorado fa de aza matahotra ianao fa tsy anaoko tontolo zavatra tahaka zao raha izay de tahak'izay zay ny fanarahanay andray matototo soa ary tsy rataorina an'izay de nitaterahangata-leny fikasany izy ihany nanapitra ny ain'le vehivavy be voka atao hoe santatra zay tato amin'ny boraonao tato satria tato ny boraon'andray matorado tamin'izany fony izy mbola tsy niakatra ho talehan'ity orinasy ity ny nybata io vehivavy io kosa sy nanatitra azy tany amin'ny toerana iray zay no maninay taorina amin'ny fahafatesany ihany no anjarako sy ilay mpiambina iray niaraka tamiko zay mahafy kokoa ny familiana fiary mazava zay raha fano fa ono aizaho aiza moa itoerana nandevenanareo an'io vehivavy io tsy de lavitra eto izy io andray matototo soa kanefa toerana azo antoka tokoa fa mety tsisy atsikaritra fa misy razana amin'ny levinao
nakinin'Andriamantorady tamiko tanteraka mantsy ny amin'ny fanafenana ny razana atao aorianany namonoa ny vehivavy io azoko entina any amin'ny toerana io ianao raha ilainy zany mazava ny amin'iny raha fano ary misaotra anao tsy nanafina ny zavatra tamiko foka angamba aloha atsahatra teo aloha ny resakitsika fa efa ty tamin'ny miakatra ty Andriamatotalika ndala vonjeo ny asanao mbola mila miresaka aminao ihany asangy amin'ny manaraka toizantsika zany iaina Andriamatotosoa efa nambarako anao avokoa zay ny marina ka mino fa tsy de tazonao meloka loatra ianao fa mba mindra fo amiko eno aminao amin'ny manaraka tsika miresaka misimisy fa ndana aloha vonjeo ny asanao so mahana miataleny fahitanantsika miresaka eto tena mahalasa saina sy mahampikorotan-doha ty zava-miseho-ndra mitoraka tika hatreto aloha dia mbola fanontaniana lehibe tsy ahitam-baly ny ao an-tsaiko eo ny zava-mitranga rehetra sy ny zavatra hitako ary nyriko iza marina le vehivavy ny vonony rato tao amin'ny biraoako izay biraony fahiny moa zany Radio Don Bosco dia manofy asa efa mitady ho lasa tala fa to zavatra tsy misy ary voalaza fa efa tamin'ny tondasa no miverina hitany masoko iza nefa no afaka ny fanazavana momba an'izany ary inona koa ny fandraisan'izany rehetra any amin'le vehivavy hitako taty anaty ala taty iny izy avokoa mantsy no antony nahatafiditra amin'izao toe-javatra hafahafa sy to tsy mampino zao to tsy andriko indray izay ananako fotoana iresahako amin'ny Radio Don Bosco tena ahafantarako marina izay misy tery finoson'izao zavatra rehetra zao ary fetokaiky n'le ala-kesika nahitako n'le vehivavy iny voalohany azo ka maninona moa raha andeha mandramako jereny eto indray aloha kanefa moa tsy efa nikaroko azy tato fa tsy nahita ninina tsony tary akaiky ny toeram-piasako zao no nahitako azy farany sady efa lasa nadio sy mandimandiny ery noho izany mazava ho azy fa efa niala tato izy sy le zanany lazainy hoe maty dia lasa iza nefany Radio Don Bosco ary le zaza maty ka tena tsara aloha miala nenina kely miotokodiny eto ka so mba hitako mangirana ihany ny momba an'izao ary te hafantatra mafy niny vehivavy iny koa sy zava-miafiny tena leo rangazainao tao ka ty eto le toerana nisy ny trano sasehana izy mianaka nefa ngy dia teny efa mangina tsy misy nininina koa reto zany Radio Don Bosco tena efa mahady mihitsy ny ranony tany izy ireo ka mino marina fa efa nalainy avany tady tokoa reny porofon'izany nahitako azy madio sy maingo tsara tany akaiky ny fiasako iny dinina nefa moa zany no ataoko eto fa dia aleo mitodimody oay fa tsy zaza kely ve tsy tazako hoe tsy mody azy hoe tsitsy marina tsy tena izy io aleo atonina tena zaza kely marina de mahafatifaty ery ty izy miboridana toy ny voavy any akibondrininy ity izany sady amin'izay indray dia rovotra sase kely fotsiny no andriny eto tso variana dia variana ery le dala mandinika ary mba aiza raha nyrenin'izy ty tena marina tsy zanaky le madama ihany ty avelan'le reto ty Radio Don Bosco tena le zaza nylazainy fa maty ty mibitabitaka mijera eto ty ka zany hoe mbola ato ihany zany zareo monina fa tsy niala tato akory ary mba lasa izy araka tena mba mahatokotoko ngy ny vehivavy in'izany zaza kely mbola mena vavy ty ve dia sany avela rereto
sady amin'izay indray dia tsy akanjo tsinitsinina mpanaoviny an'ilay zaza. Sao dia mba olona efa lasa adala ary ny vehivavy iny ka. Ety izany no mahoneny ery mijery azy. Radio Don Bosco. Aleo rangaha ho raisiko ka. Tsy lesy ho raisiko elahy. Ndray. Indrery le scénario zany izay lesy mamanla. Ao ary. Ao fatafiko n'ity palto ako ty lahy. Mety efa mangatsika mafy angamba ny laza izao. Zay. Ao fa ividianako akanjo kely lahy rehefa avy eo fa miandry mamany lahy fotsiny tsika aloha. Radio Don Bosco. Iza ihany ara nireny ty zazy ty. Ny andro ty efa mimaizana ihany. Raha tsy teto aho zany teto ty zazy ty niraisina. Ary aza hitako mety nandadizany biby teto. Dia tsy mba ho atsainy reny ty zazy ty akory ve zany? Sa kosa raha mba zaza nariny izy ty. Totosoa? Madama? Fa taiza ianao? Manahoana aloha Totosoa e? Manahoana ianao madama? Ndre mankafy ery ty zanako eny an-trotronao ry Totosoa. Mahonena ery ty nijery azy. Tsy mbola nandrezany rotsorotso-ndray izany ane izy io e. Tsy mbola nahita n'izany tarehany-dray miresaka sy mifanatrika amin'izany. Indrisy mantra loatra io zanako ry Totosoa. Niangatra tamin'ny loatra ny fiainana. Indrisy fa efa nilentika sady ny masoandrony. Hany ka izy mikitroka sisa mba tavela ho azy. Radio Don Bosco. Indro ny hafanany tananao mandray azy ho reny vatany efa vontom-panala. Zay vao reny sofiny ny feonao maneho fitiavandray. Oka izay ny fendrofendronao madama. Sao raha sitrakao ity eto vao amen'ny banga aminareo mianaka ka aza dia mahery misento loatrotrany fa fiainana tsy maintsy izorana zao e. Ary matoa zao misy dia tady ty fa misy hevitr'Andriamanitra zay tsy fantatsika tian'Andriamanitra ho tonga eo amin'ny fiainanao. Dia hevitra tsara fa tsy ratsy akory sanatry. Hoy ianao? Sao maro ny resaka tiako atao aminao kanefa ataoko fa tsy dia maika loatra zany fa sao aloha dia tiako kosa raha ekenao mifangatahako. Hoe ahoana? Dia nitondrako anareo mianaka miala ato anatin'ity ala-kesika ity ary toetra amiko nareo. Radio Don Bosco. Tsy azo atao zany ry Totosoa. Ary tsy ho vitanao velively ihany koa ny ara toetra aminay mianaka. Tsy azoko. Fa nahoana ianao no misaina an'izany e? Inona hono no tokony tsy ahavitako miara-mitoetra aminareo? Mbola ampitovy ny tenako madamy e. Manaraka izany olona manana asa ara-dalàna ka tokony tsy misy hanahirana velively ny handray anareo ao tokantranoko. Ka hoe hiary toetra amiko. Ary safidiko izany ary fitiavana tsy misy fihetsaram-belatsia. Mahonena loatra angeny mahita anareo mianaka amin'ny toetra rery ato anatin'ity ala-kesika ity ka miangavy ianao madama mba ekeo mifangatahako na dia no ty zaza tsy manatsy nyty ihany aza. Ianao ihany no milaza fa mahonena anao no mahita anay mitoetra ato anatin'ity ala-kesika ity. Ka noho izany dia tsy fitiavana velively no manosika anao hitonanay ala eto fa fangorahana. Ka hoy aho hoe tsy mety aminay intsony ny fangorahana ka misaotra indrindra fa efa zatra mitoetra ato izay. Ary indrindra tsy afaka ny ara-onina velively tsika. Mba mafy loatra ange ianao izany madamy e. Eny tsy meko tsiny ianao no ireo zavatra nangatahana ho tanterahako kanefa tsy nisy tanterako na dia iray aza. Anika tsy mahatoky izay lazaiko intsony ianao kanefa raha mba fantatrao izay atao bokato izay saintsainiko momba anareo mianaka. Fantatra tsara izay kopon'ny fonao ry Totosoa. Radio Don Bosco. Ary koa izay eritreretinao. Saingy hoy aminao hoe ovay ny fomba fijerinao ary indrindra tandremo ny fonao tsy hirona amin'ny fitsiriritana fitiavana fa handratra mafy dia mafy anao izany. Eny fantatro tokoa fa
olona solafaka ianao ary tsy maty ao an-tsainao ny lalana izay nidiavinao teo aloha. Nefa kosa aloha aoko fantatrao fa ny lalana omaly tsy voatery ho toy izay ny androany. Ny razantsika aza nge samy laza fa raha indray mandeha mantavary tsy mety mandeha vitsotro be. Mbola tanora ianao madama ary tsara pika sy tsara tarika. Tokony hanana fanantenana fa mbola hisy fiainana mahafinaritra miandry anao ao aloha ao a. Mahony anahy ianao ry Totosoa. Mba manana masy ihany tenao kanefa dia tsy mahita ninina. Mba manantsaina ihany fa tsy mahadinika ninina. Inona ny tianao lazaina madama fa tsy azoko a? Tsy hitako izay hanazavana izany fa ovay aloha ny tafy. Hazava aminao miandalana eo ihany izany avy eo. Valo fatinangatra nosoratany R Justin Marc. Novelomin'ny Vantsoa niaraka tamin'ny Faly Rakoto Sinez ary Tainana Antenaina. nandray feo sinana ny tontosa Anjary Liva. andro fahafolo. Ono a? Mianao a? Nitanterahanao ihany ve ny zavatra nasaiko nataonao? Dia nijanonanao tao amin'ny braonao ny harivan'ny fakahitatsika iny? Ka no indrindra nge zao nitadiavako anao e. Tena narahako tsaka sy andiavana avokoa izay zavatra nilazainao rehetra tamiko saingy ahoana ry Totosoa? Saingy tsy haiko tsony na nofo na fahitana ny zavatra hitako tao e. Fa inona no hitanao tao? Vehivavy be voka manao akanjo toy tena tahaka n'ity anaovanao ity. Tsy misy valaka mihitsy no hitako nentin'ny rado talehana tao amin'ny braona ary dia novonoiny io vehivavy io avy eo. Saingy to zavatra tsy tena nisy izany nefa no hitako. Rehefa no adiadiko indray nefa le lehibe ny mpiambina tao aminay dia to misy ihany le zavatra hitako saingy to zavatra efa lasaka. Izay nge no mahagaga sy mampanontany tena ary ilako ny fanazavanao satria ianao no nahatonga hahita zavatra hafa toy ireny e. Endry Totosoa, zava-nisy tokoa ireny hitanao ireny. Saingy tsy takatry ny sainao satria naverinao toy ny tamin'ny fotoana lasa ny fahitanao. Hono madama? Ahoana izay? Mba azonao hazavaina misimisy kokoa ve izay tianao ho teneniny? Resaka lava izany. Fa leo ngamba mampahafantarika anao ihany ny vehivavy hitanao niditra tamin'ny braondrato iny. Tsia. Izay anarany ihany aloha tsy dia izany loatra ny mahaliana fa zao zavatra hafahafa tsy misy mazava amiko izao e. Kanefa dia ilainao no mahafantatra n'iny vehivavy iny ry Totosoa. Ka fantatrao izany izy iny? Araiza ary izy? Diso fantatro loatra raha iny vehivavy iny. Izany ve? Ka andrasy fantataraiko anao fohifohy ny tantarany talohany nahitanao azy nentin'ny rato tao amin'ny braon mba ho vonoiny. Eny ary, tena mahaliana tokoa ny andeha izany kanefa ny andro dia efa mandroso mihamaizina ihany ka tsy alova ve tsika aloha ho any an-tsena mba hividianako akanjo kely an'ity zanako ity e. Sakafo hohanina mianaka sady resy tory teto atotoko teto tiany adalako. Ka re zao ry Totosoa fa zaza efa zatra an'izao nge eo e. Raha sakafo koa efa voko izay. Madama, zaza vao menamena ny ity zaza ity kanefa dia avelanao hiboridana fotsiny amin'izao andro efa mamanaly izao. Tsy maninona ho ahy io aminao fa efa zatra an'io ny odiny. Ny zava-dehibe indrindra izao dia ninona ho ahy. Fa n'io ny fotoana nalako sarina ny zava-miafina rehetra. Endray arako. Eto ara ny resaka hoe sady efa faniny ty zavatra hafahafa mitrango ty koa ka. Ary izay mihitsy koa ny tena nilako ny aona aminao dia ny anazava amiko amin'izao rehetra izao satria ianao ny antony nahatonga hahita an'izao tsy fahita rehetra izao. Ka mahaliana mafy mihitsy ny anazavanao an'izany amiko. Eny ary ka dia noho tsara. Iny vehivavy be voka hitanao nentin-drato mba ho vonoiny tao amin'ny braon iny no atao hoe santatra ry Totosoa. Efa fantatra aloha izay anaran'izay satria efa nilazaina fa lehibe amin'ny mpiambina. Zanak'olona sahirana ara-pivelomana avy any ambanivohitra lavitra any izy iny izay antsoina hoe
andrano be voay. Andrano be voay hoe eny e fantatro tsara raha ny tanana nandrano be voay satria fanila amin'io anala takoka tanyrazandriniko. Eno ry totosoa, araka ny voalazako taminao teo dia zanak'olona sahirana ara-pivelomany santatra. Ka dia niakatra taty andrenivohitra ny tenany rehefa tsy nanana fahafahana ampianatra azy tsony ireo ray aman-dreniny. Moa sady fantatrao raha teo iandrano be voay fa ny tanàna lavitra indrindra ka nasekoly aza amina kilometatra maromaro vao misy. Marina aloha izay. Nanao asa tranon'olona teto andrenivohitra santatra. Radio Don Bosco. Satria izay no hany mba azo natao mba hoentiny hanampiana an'ireo ray aman-dreniny sahirana izay mbola misahana ny zandrinenina menada. To mahaliana tokoa izany fa dia toy zara ny fitantaranao madama. Arak'izany dia tafiditra ny asa tamina mpivady-panan-karena izay izy. Ary dia taona vitsivitsy ihany nefa nisany santatra tao amin'izy ireo. Ny tovavy tsara tarehy sy mpikana tokoa santatra tamin'izany ka teo ny naharevo andrato taminy. Satria dia saika mifanena matetika izy ireo rehefa iny santatra avy manatitra ny zanaky ny mpampiasa azy mianatra iny. Raha ny tena marina dia efa fantatra rato mihitsy ny ora fanateran'ny santatra mpianatra ka dia efa andrasany mihitsy ny fiverenan'ny santatra avy manatitra mpianatra mba ho ampiresahany sy itorian'ny fitiavana. Ny verimberina matetika izany. Ary nandeha teny ny fotoana ka dia resy lahatra tamin'ny toko sy fampanantenana isan-karazany lazain-drato santatra. Santatra radio koa moa tsy dia nifankahazo tsony tamin'ny patrony vavy noho ny asarotam-piaron'ity patrony vavy io. Noho ny fahitany fa tovavy tsara tarehy sy mpikany ty mpiasa trano ka zary manana ratsy izy indrao voasarika izany ny vadiny. Ka dia nitadirika androana ny santatra hiala ao an-trano ny patrony vavy io. Ary tsy ela dia nodiny lazainy fa nisy zavatra very tao an-trano. Radio Don Bosco. Ary dia ndroany tsy nisy atakandro avy hatrany santatra. Ary tsy nomeny noho izany ny vola izay tokony ho karamany santatra. Teo ny nanararotan-drato mba ka ny santatra hiara-ipetraka aminy. Santatra raha teo koa moa tapidalaka leka dia nanaiky tsy sasoka ny iray trano amin'ny rato. Mampalahelo izany tantarainao izany ry madama. Tamin'ny sitehan'ny mpianatra izay ny toeran'izy ireo aloha tamin'izany ary taty aoriana dia nasain-drato ny tady trano mba hitoeran'izy roa santatra. Satria efa tapitra ny fianarana nataony. Ka dia niara-nipetraka tamina trano nofaina izy ireo taty aoriana. Radio Don Bosco. Tamin'ny voalohany dia toa mifankatery izy roa. Saingy taty aoriana nefa dia tsy karitry santatra fa nanomboka hafahafa sy ny anangatsiaka ny fitiavan'izy roa. Indray andro ary dia nisy resaka toy izao no fanaovan'izy roa. Andro faraka ambin'ny folo. Rato Iny efa ela ihany izay ny ratsika izay kanefa dia hatramin'izao tsy mazoto mihitsy ianao no mba hanome voninahitra andreo nahitako masondro. Tsika nefa ity dia efa miara-miaina tompom-pivady ara-dalàna. fa inona ihany ny tadiavinao telo santatra. Tsy efa tokony ho ampy anao ve zao fiainanao zao e? Izay raharaha zany foana ny tsy afaka ambavanao. Tena mankaleo mihitsy ka marina e. Aiza kosa ve rato dia tokantranoko tototoy izao foana no enatsika. Indray aman-dreniko dia tsy mahafantatra akory izao fiainako aty izao. Ary na niavanao koa aza dia mbola tsy nisy nampafantarina ho ahy dia iray aza. Kanefa dia efa fotoana nahatra ihany izay ny tambarantsika sy ny lazanao tamiko fa hoe irosy ho ela amin'ny rahantsika tsika raha vantany vao vita ny stage nataonao tao amin'ny orinasa esanao io. Ka efa milaza aminao fa tsy maika izany. Sady inona nefa izao no mahaory anao eto ka ataoko mihinana an'izay tianao hanina ianao eto. Ary akoatr'izay mbola omeko vola ianao alefanao any amin'ny ray aman-dreninao mba tsy ho tapaka ny vola fandrefanao amin'izy ireo. Ary koa mba tsy alalan'izy ireo fa efa tsy miaso amin'le patron fantatra izy ireo fa nesanao ianao ka. Inona ndray koa ary rozy izy ianao ry santatra Tsy ampy azy zany Rado Inona e? Voko fitaka loatra ireo nahitako masoandro. Kanefa dia mendrika azy ireo no omena voninahitra satria izy ireo ny Rado no Andriamanitra hita masona ary asina olona vao tonga hiroso amin'ny fanambadiana e. Moa tsy efa fanaovana azy ireo tsinontsino izao ataontsika izao.
leobian'izany resaka ao zany ary santatra, rehefa tsy mety aminao zao fiainantsika izao a, dia afaka mandeha ianao fa tsy maninona ary tsisy olana mihitsy. Andray Rato, zany izy e. Zany ve mba teninao ankehitriny rehefa vitanao avokoa ny fanirianao rehetra tamiko? Ka ianao tsy mba hitenenina moramora mihitsy amin'izay tsy enjery maimbonao efa isan'andro zay ka? Ka zao ny Rato e. Mbola inona ndraiky io e? Tato ato zay a de nahatsapa ho hafahafa zany. Ary efa tsy niverina ihany koa ny fatombolako e. Kanefa de efa indrindra no efa nahiko. De le hoe ny zaza no lasa lohan'ny fanambadiantsika. Inona hoe ry santatra? Be voka zany ianao? Tena tsy hevitra zany ka. De n'izao a, de mitady avy ianao dokotera mahay mahafaka manala an'izany ka. Rato a. Radio Don Bosco. Fa nahoana ianao no miteny an'izany? Ka tsy mbola ao anaty programako mihitsy zany niteraka zany ry santatra. Mbola zavatra hafa aloha zao no mampiasa saina. Noho izany a, mbola tsy mila zaza aloha zao. Ka de sory mba tsy isin'ny olana. Andray re Rato. Zany izy e. Tena tsy napoiziko. Otry? Ny hevitra fa mba hampiovanao sy hahafaly anao nandrian'izany kanjo. Vao maika loza ny lazainao. Kanefa de tsoroka aminao Rato fa tsy ekeny saiko ny famonon'olona. Indrindra fa nomenaky ny aiko. Ka noho izany de tsy afaka kosa ny anaraka ny teninao arany amin'izany. Ay kosa. Ka rehefa tsy anaraka ny teniko ary ianao dia atreo rereo ny ianao fa lasa vehivavy kely saina tsisy ilana azy. Rato a. Efa lasa. Rato, fa hoaizy ianao e. Avilo aty e. Rato. Nirintona nivoaka ny trano iny aliny Rato. Ary de tsy niverina tao an-trano misy santatra tsony. Raha tsy ray volana mahery taty aoriana. Ary tena nampitamby an'ny santatra mafy izy tamin'ny fiverenany tao an-trano io mba analany santatra ny zaza ao akibony. Radio Don Bosco. Efa azo ny santatra tsaina nefa ny tsy maintsy ho toy ny aorian'ny faneken'ny teny Rato ka natoy inona aza fitiavany an'ny Rato de nitazona ny heviny hatrany izy. Teny tsy hamono sombony ainy. Ay moa ka zany ny tantaran'le brikilahy iny. Tena tsy napoziko biby toetra toy izany mihitsy raha le zalahy iny mba marina moa. Rehefa nisirisiry tamin'ny heviny ny santatra de nidrintona toy ny teo aloha Rato. Ary de tsy nototsony. Voatery nitady asa madinika teny santatra mba hivelomany. Kanefa na izany aza tsy nanary toko fa mbola ody sy ova hevitra. Radio Don Bosco. Volana maro nefa ny lasa. Tsy hita tsony Rato. Ny fotoana aterahan'ny santatra raha eo memanakaiky ary voatery noho izany izy tsy maintsy nikariko an Rato mba halalany izay tena heviny. Ny hofatran'olona raha teo koa moa tsy voaefa tsony no santatra mavesatra ka tsy navita nitady vola tsony. Oka fefa mazava amiko ny toyany. Fa ny tsy azoko madama dia hoe Radio Don Bosco. Inona daholo moa zany ny teny hidiranao amin'izany zavatra rehetra tantarainao zany ka? Tena misy ka. Fa lelo ampalalaiko ianao ny tena antony nahatonga ny Rato anao an'izany zavatra rehetra izany alohan'ny hamaranako aminao izao tantara izao. Efa mazavazava amiko ihany ny antony na dia hoe tsy ho hazavainao azy kanefa toy izany ary aloha ny teninao e. Ny antony dia nifankatia tamina zanaka mpanefefy iray izay Rato, izay efa niara-nianatra tamin'ny fahiny. Ary izay no antony nanafena ny fatratra ny fiarahany tamin'ny santatra. Mazava aloha raha ny amin'iny e. Bakoly ngam izay tovovavy lazainao izay. Voalazanao. Noho Rato somary mavomavy ihany nefa dia tsy nankasitrahany indray ny bakoly ny fifankatiavan'ny Rato sy ny zanany vavitokana. Ka nankalay ny Rato ary dia nitady hevitra rehetra ampisarana ny bakoly zanany amin'ny Rato nga raha manana tale mpanorona ny orinasa esany io. Anisan'ny loza mananotanona ny Rato nefa ny fisiany santatra ka dia tonga tao an-tsainy noho izany ny anafoana ny fisiany santatra. Mavy tokoa mantsy izany te handova mpanefefy izany ko. Na izany na izany nefa dia sakana ho an-Rato foana ny fisiany indray ny bakoly ka dia tapa-kevitra ny anafoana ny fisiany ora fozany tsy tia azy io izy.
ka dia noararotiny tamin'ny fampiarabany mpiasa tao amin'ny orinasa ny namonona ny gara-manana rainy bakoly. Eny tokoa efa reko moa izay tantara izay. Toa hoe raha iny voaka tao amin'ny trano fivoahana iny ny dada amin'ny bakoly nandritra ny fiaraha-mikorana amin'ny mpiasa no nisy namono tao, ary tsy taitra ny rehetra raha tsy izy naharitra ela loatra tany amin'ny trano fivoahana. Kanjo noho ny jerena dia vatany efa mangatsiaka sisa no hitany rehetra tao. Sany tokoa. Raha ny marina dia tetika efa voahomana ny andrato satria efa nanan-karama olona melony tenany mba hiandry eo amin'ny trano fivoahana natokana ho an'ny talerery ihany. Izay tsy iza fa rangaha iray mpanadio ny birao amin'ny orinasa io ny karamaina io. Radio Don Bosco. Ary nalefa mitsoka lavitra avy hatrany mba tsy ho tratra, ka hamoaka tsy ambaratelo taorianan'izany rehetra izany. Toa hoe mbola eo an-dalam-pikarohana an'io rangaha io ny polisy hatramin'izao. Izany tokoa. Raha ny marina nefa dia olona avy any ambanitra avikazo lavitra any io rangaha io, ka lasa nitsoka nody avy hatrany raha vao vita ny nampanaovana azy, ary nahazo ny vola be karama mba hivelomany any amin'ny taniny, dia ny mbola tao anatin'ny savorovory ny rehetra. Fa ny tsy azoko ange madama dia izao tamin'ny fomba ahoana moa izany nahalalànao an'izany rehetra tantarainao izany kanefa na ny polisy azy hatramin'izao voalaza fa mbola afanina mitady ny marina momba n'iny raharaha iny. Ho fantatra ao tsy ho ely izany fa aza maika ianao Radio Don Bosco. Arono ahy. Aiza ho aiza amin'izany rehetra izany indray raha le hoe namadika anao izay teninao tamiko izay mantsy no nahagaga sy nampanontany tena ka na ny akeko tsy sazoka ny teninao dia niverenako tao am-piasana ka nahatonga ahitany tsy fahita toy ireny. Entro todosoa. Momba ny sainao fa noho ny fitiavan-drady voninahitra sy arenany namono ny renjanany sy nisombonainy tao an-kibony ary ny rafozany. Tanteraka avokoa ny fikasany. Afa-tsy dingana ray sisa dia ny fanambadian'izy bakoly ary dia eo an-tanany avokoa ny zavatra-rehetra. Ka moa tsy iraitsikoombakomba aminy ianao raha nanaiky no vavolombelona ny fanambadian'izy bakoly dia le fanambadiana orina eo ambony rà mandrika sy fisolokiana fananan'olona be vavy izao. Eny manaiky ankehitriny satria izay vao mazava amiko ny tantara rehetra. Fa na izany aza tsy hitako kosa ange izay namadiako noho ny amin'izany. Raha ny fahazoko azy anie dia toa tsy misy mahakasika anao mihitsy izany tantara izany. Amp'izay ry todosoa. Oka hiratra amin'izay no masonao. Indro tamin'ny manantona tsika tia ny vavolombelona amin'ireo zavatra rehetra notantaraiko anao teo. Izako ty rangaha manao kostara mainty manantona anay ty izany. Hoay, tsikitsika amiko ery ty izy kanefa olona tsy fantatro. Kanefa toa olona efa hitako ihany ka. Iza nefa namonjy ny lahatra amin'le madama izy ary dia mitsikitsiky mijery tsara. Hoay, variana loatra koa ka adiniko hatramin'ny arahaba azy marina. Manahoana tompoko? Hatray. Radio Don Bosco. Ary toa tsy nivaliany akory nge ny arahapako fa toa tsikisikopa tanana fotsiny ihany no nasetiny azy. Fa iza tokoa raha ty rangaha ty eto mifampijery sy mifampitsiky fotsiny izy sy le madama ary dia samy mibanjina izy anankiroa. Hoay, andraso hoay, tsy le rangaha ty ve le amin'ny sary hitako miantonao amin'ny birao an-drado? Kanefa moa tsy hoe toa sary ny dadany madama bakoly ny le miantonao iny. Todosoa. Toa misy zavatra tianao tenenina sa tsy izany? Radio Don Bosco. Fa hono izy moa izany no iza? Ay, izy ny ramanana ry todosoa. Ramanana? Ramanana dadany bakoly ve? Fa nga tsy efa matiko moa izy ka? Efa nilaza taminao aho fa indro todosoa ka asa raha tsaroanao hoe raha mbola ao anatin'ny mazava ny olona dia tsy mahatsapakory ny fikisaky ny aliko anamaizina ny tontolo misy azy. Fa ianao kosa mbola ao anatin'ny mazava kanefa dia tsy mahita ninninny ianao. Radio Don Bosco.
ny ampilaza amin'ireo havako ka hitondranay miala ato amin'ity toeranyity ny angaviako tamina ohatrany am-boalohany ary efa nabaribariko taminao ankehitriny ny zava-miafina rehetra ka tokony hahiratra amin'izay no masonao. Tsy azoko e. Dia mbola tsy mazava aminao ihany very Todosoa. Mba hatipazomasana eny zaza eny trotroanao eny andray marina. Oay, to razana kely efa simba no ety atrotroko. Tena razana. Vonjy hoe Todosoa, moramora ianao fa azazeranao ny zanako miala tamiko ianao e. Zay vao fantatra fa Radio Don Bosco. Ianao santatra. Olona efa maty avokoa ka ianareo. Miala amiko e. Todosoa, aza tsipitsipinao toy izao ny zanako Todosoa. Aza manatona ianao e. Angatra ianao fa tsy olona. Aza manatonao Vonjy hoe. Andro faharoambin'ny folo. Tena marary amafy zany lohako zany. Ry aiza zany aty amin'ny postry ny polisy zao no misy anao andray Todosoa rehefa reny namana sendrana anao fisafona tamin'iny alakesika nahitananao iny fa nisy olona niantson'izay avy tao anaty ala tao dia ny olomaina anatona ny fiavian'le feo izy ireo dia ianao efa tsy natsiary tena nitan'izy ireo tao dia nybataina nentina ty izao ka manontany anao andray Todosoa. Eny tompoko. Inona moa zany nataonao tao anatin'ny oaly io e ka natonga anao torana tsy natsiary tena rery tao? Zany ve andray matoko misira? Ary santatra sy raha manana dadany bakolo fanga tsy hitanareo tokoa izy ireo? Santatra sy raha manana dadany bakolo andray Todosoa. Eny ko misira. Olona efa maty ange zany raha manana dadany bakolo lazaina zany e. Ary eo ampanaovana fanady adina lalina ny amin'izay nafatany io rangaha io mihitsy zay zao. Tokoa moa. Eny dia tena tsy nahita nizanizy atao akoatra tokoa ve nareo andray matoko misira? Mody adala ve ianao andray Todosoa sa verisaina? Olona efa maty angeo aza andresahanao amiko zany e. Sainao tokoa ny mampitahotra olona eo amin'ny toeran'io dia mody adala eto. Na koa ianao mihitsy no namono andra tompoklaka zary mirediredy ny anarany toy izao. Raha izao izy dia voatery hitazonanao andray Todosoa fa toavavy zany resaka ao zany tsy mody adala velively andray matoko misira. Ary koa tsy verisaina araka ny filazanao fa reo olona reo mihitsy eny hitako tao anaty ala tao e. Ka inona ary le resaka resahany taminao? Santatra tompoko ny tena ny resaka tamiko dia momba ny namadiako azy ony raha nanam-pikasana ny vaviny belona amin'ny fanabadiana raha tsy bakolo talehana ankehitriny Tsy azoko fa iza le santatra? Ny hoe mba hampandreny fianakaviany sy aka azy mianaka ao amin'ny oaly io no ny angaviany atany am-boalohany tompoko. Ary tamin'iny fotoana iny vao nalala fa olona efa maty izy io. Sanatria toy miresaka amin'ny olona adala andray Todosoa miananao. Nefa kosa tao mahaliana ihany na izany le resaka ao. Raha tsy diso mantsy to nisy resaka momba izany santatra zany tokoa vao rainay. Ary to efa nanaovana fanady adiny ireo mpivady voalaza fa hoe nipetrahany io santatra io taty andrenivohitra. Ka tsy dia tsaroko loatra raha tsy somary mamerina mijery ny dosie momba izany fa nitadidiko fotsiny dia olona tsy hitapopoka izy io. Araka ny filazany aloha dia hoe olona avy any amin'ny tanàna atao hoe Andrany Bevoa izy io tompoko. Ary ny vonoany rainjana sy nasaina sitrika mangingina any anaty ala no ny taoan'ny olon-tiny sy ny rafozany. Aoka fa mazava. Na dia sarotry ny ma zany resaka ao dia toa azoko raisina ihany satria raha araka ny fanady adina natao tamin'ireo mpampiasa azy olona toa ny radovadiny bakolo no hitan'izy ireo niaraka tamin'ny santatra farany tao reny nialany santatra tao aminy. Ary raha ny fanady adina natao tamin'ny madamy bakolo dia ohatran'ny efa nahita vehivavy ohatran'io santatra io koa izy tonga tao amin'ny orinasany dadany. Ary to niona tamin'ny radony nahitany azy. Azo antoka fa tena sakaizan'Andriamanitra rady tokoa aloha zany ty santatra ty. Fa ity fomba nahafantaranao azy ty tsy nampianao anako.
noho izany tsy maintsy anao fanadihadinao aminatin'io alakesika io zay a ka mandra-pahitana izay marina mety miafinao de voatery aloha zay andriamantododo soa hitazona anao satria tsoroko aminao fa tsy de mino loatra ny fisiany mbatotosiangatra ny tenako a. Radio Don Bosco tena tianaty vionao nefa rako marina araka ny resaka ireko teo de andisava ny ao anaty alakesika ny polisy satria nitondra vaovao azy ny fitantarako momba ny santatra de atao ahoana moa zany fa de miandry sy higadonana eto aho zany e. Totosoa ay tena feo any santatra indray zany marina ary aiza izy zany e. eto akaikina eto ary Totosoa saingy tsy iseho endrika aminao tsony a satria fantatro fa nanjarina tao atrahy ianao misaotra anao ary Totosoa fa ho tafoty any an-tanitra saina ihany izay mianaka satria efa hitan'ireo polisy nanao fikarohana anaty ala ny toerana misy any mianaka raha tsy teo mantsy ianao dia tsy ho afaka tato izay ny angaviko anao farany dia nilaza ny marina rehetra fantatrao. Radio Don Bosco madame santatra ataoko ahoana nefa ny fomba hampin'ny polisy ny zavatra fantatro e zay sarotry noana ho azy ireo moa tsy zandray kehitriny ny voafatotra noho ny zavatra nambarako ny polisy. Mila faizina mpanao ratsy ry Totosoa ary tsy azo avela iriry ampanjaka ny asa ratsiny. Misy profo azonao mihinan'ny polisy atoroko anao sy afanao madiodio amin'izao raharaha zao ka enoy a mihaino anao ary ahy tamin'ny aliny 20 ny volana janoary zay namandrian-drato ahy dia nisy taratasy meno mialohan'ny rafano lehibe ny mpiambina hitako latsaka teo an-dala tsara izy io raha iny za hiakatra ho any ampiraon-drato iny ndraisiko anjoanjo izy io na dia tsy fantatra akory asa izay tao anatiny ary vantany voavinandre azy io any mipotry rato ka tsy nisy fotoana namakiko sendreketiny tao fa nataoko amposy avy hatrany any ka tafiditra tanaty vovy ihany aho na dia efa nisy tanan'Andriamanitra niaro ihany aza misy posy kely izay ilay akanjo nanaovako ka aza vao amin'ny polisy io mba hinomy ny zavatra lazainao na dia efa vovoka aza mantsy mivantako dia tsy mbola rovitra kosa io profo iray lehibe iny izay fa veloma ianao. Radio Don Bosco iny ary ka mipetrapetrahanao andriamantododosoa misaotra komisera rehefa nijerenay moa ny manodidina ny alakesika rehetra dia hita fa nisy razana nalevina tsokosoko tokoa tao zany ve komisera ary raha ny fahitana azy dia efa ela ihany ny toeran'io razana io tao izay razan'olon-dehibe sy razan-jazakely moa ilay izy izay noetreretanay fa olona be voka ny vonoana ary naleviny tao avy eo raha ny pozin'ilay razana tamin'ny fanadihadina nataonay faharoa taminao moa dia nilaza ianao fa misy taratasy ny soratany rado amin'ny rafano amin'ny posin'ilay akanjo sotianan'ilay razana ary dia hitanay atao tokoa io taratasy io eny na dia efa tena potika be izy ilay akanjo dia isaorana eo ambony fa mbola azo vakiana tsara ilay taratasy koa dia vakiko aminao eto mitao anatin'ilay taratasy eny komisera mino anao rafano amin'ny 9 ora alina tsy diso dia hoentiko eo amin'ny biraoako ilay vehivaviko dia efa miomany ianareo maiza miafina fa vao vitako ny ataoko dia ianareo no tondra ny fatiny any amin'izay toerana efa nomaninareo hitondrana azy tandremo sao misy mahita ianareo lalina zany komisera izay ny voarakitry ny taratasy andriamantododosoa ko aketrinina dia zavatra tsy mampinao zany fanazavana nentinao dia tsy misy tsony kosa antony mbola hiaiainay ianao fa dia mazava avokoa zao fa ngiarado avokoa ny namono any madamy santatra sy ngiara manana dadambakoly ko ahafahanay avy hatrany ianao ka raha misy ilananao dia eo ampanatsoana ihany ianao mialohan'ny voandidim-pitsarana irena vandoza kosa moa dia efa eo ampisamborana azy ireo ry zalahy misaotra komisera fahono ataonareo ahoana moa zany le razana komisera efa nametraka fitoriana momba ny fanjavonana io ny ray aman-drenina andriamantododosoa araka ny efa nilazaiko taminao koa dia
mampandray azy ireo sisa ny adidinay ny amin'ny nahitana ny zanany sy ny ampakarany fitorian'izy ireo amin'izay navandoza. Manakasina tokoa ny aina ndray matoko misera fa nazaza to tsy mino ny zavatra hitako hatramin'izao. Marina tokoa izany andray matototosoa fa na dia tsy nino ny fisiniangatra aza izay ela zay dia voatery tsy maintsy mino ankehitriny satria to tsy misy pirofo hafahafahana mitsipika izay nambaranao taminay. Tena ity tokoa angamba natao hoe valifatinangatra fa dia tena tsy afa-bela amin'ny mpanao ratsy na dia efa razana tsy afa manao ninonina tsony aza nanaovany ratsy. Tena mampalahelo ny farany rado ny arimbena tenay ty votsitra tao anatin'ny raim-pimaso ny vady saika ao ampakarina nanjary rikorikotra teraka aminy nahalala fa ty olotiny ihany namon'ny ray noho ny fitiavaka rena ary indrindra to fonja tsy misy farany ty ny sazany satria dia navesatra loatra ny fanenjehana azy dia ny fitorian'ny bakolo vadiny azy sy ny fianakaviany ry tompoko lahy ary teo ihany koa ny an'ny fianakaviany tompoko vavy santatra. Tena aleo ihany mandeha amin'ny fahamarinana tranika na hoaiza mantsy dia tsy maintsy misy todiny ny atao ary indrindra fa tena misy asiny tokoa ny raha marina ka indraindray dia to mila tsy ampiano any zavatra hitako ity marina angamba ny hoe valy fatinangatra araky ny filazan'ny komisera. Ny farana teo valy fatinangatra nosoratany R Justin Marc novelomin'ny Vantsoa niaraka tamin'ny Faly Rakoto Sinez ary Tainanantenaina nandray feo sinana ny tontosa Anjary Liva.